Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Anio dia mipetraka amintsika tsirairay indray izao fanontaniana izao manao hoe moa tena akaiky an'Andriamanitra tokoa ve ianao sa akaikikaiky azy fotsiny sa somary niataka kely taminy na koa tena lasa lavitra dia lavitra an'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Tsaroa fa tsy maintsy ho avy ny andro izay ahatsapanao fa tsisy dikany intsony izao fiainana mandalo izao, na ny fanananao harem-be, na ny maha olobe anao, na ny maha olo mahantra anao, na ny maha olo malaza anao ihany koa. Tsisy dikany intsony ny fanehoan-kevitra amin'izay fotoana izay, ny firazanana, ny fombafomba, ny anaram-piangonana izay entinao sy ny joroanao. Fa rehefa tonga izay andro izay, ny any sisa azo antoka sy misy dikany eo amin'ny fiainan'ny olona tsirairay dia ny fifandraisana manokana tamin'Andriamanitra. Ary izay ihany no hamaritra ny fahazonao ny fiainana mandrakizay tsy manam-pahatamperana. Dia miverina indray ary ny fanontaniana. Moa ve tena akaiky an'Andriamanitra tokoa ianao amin'izao fotoana izao? Moa ve azonao antoka fa mentehitra aminy ny rehetra amin'ny fiainanao? Azonao antoka ve fa tena mahatoky an'Andriamanitra ianao ary namana akaiky anao indrindra izy? Raha eny dia aza mandao azy intsony. Azony izany, aza misaraka aminy satria izy dia tsy handao anao. Raha tsy kosa ny valiteninao, tsy mbola tara loatra e. Raha irinao ny araka amin'ny bebe kokoa manomboka izao anio izao, avelao hivalona any izay efa lasa. Mamela ny heloka ao Andriamanitra fa ny zavatra tadiaviny sy takiny aminao dia ny atokisanao ny fikarakarany sy ny ankatoavanao izay lazainy satria tena mahasoa anao izany. Anamafy izay voalaza izany indrindra izay voalaza ao amin'ny Jeremia 29:1-10 manao hoe: fa izaho mahalala ny hevitra heverako anareo o Jehova, dia hevitra tonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana ny amin'ny farany. Amen. Miteny Baiboly hanisan'andro mofonaina raisoavampo fazamalaina fatomotrany andro izao. Na
Harena ny fahasalamako. alio misoroka toy izay mitsabo. Miarabanao tafaraka atao anatin'izao fandaharana miresaka fahasalamana izao. Irariana indrindra mba hitondra soanao ny fiainona izao onjam-peo izao dia manasanao ary hankafy. Anio dia iresaka zava-maniry sakafo iray isika sy ny tombontsoa amin'ny fahasalamana raha mihinana azy. Tsinona izany fa ny selery. Manana tsiro manokana ho azy ny selery. Misy tao amin'ny malemy azo hohanina tsara izy, miampy ilay raviny maitso iny. Iny taon'ny selery malemy iny dia azo anaovana salady tsara mihitsy, ampiarahana amin'ny lasosy voasarimakirana, ohatran'ireny manao lasary salady ireny mihitsy izany. Raha ampangotrahana indray ny selery dia manome rony sady matsiro no manasitrana. Azo atao mitokana nefa azo ampiarahana amin'ny oignon ihany koa io roana selery io. Andramo fa tena matsiro sady mahasoa. Raha tianao atao jus ny selery dia mety tsara, tena mety tsara. Amboarina amin'ilay tahony sy raviny iny ny jus. Ny fomba fisotro azy indray, izany hoe fomba fisotro an'ilay jus ana selery ahasoa ny fahasalamana, dia asiana gotina voasarimakirana kely, dia atsasaky ny vera no sotroina amin'ny fotoanany sakafo. Rehefa isotro azy ianao dia atao arak'izay tianao ilay gotina voasarimakirana. Io zany tsy misy hoe zao gotina fa izay tianao zany no anaovanao an'ilay gotina voasarimakirana. Arak'izay tsiro mety amin'ny vavanao zany. Fa samy fomba azo hinanana ny selery avokoa izay nitansaina taminao izay, akoatra amin'ny fomba fampiasantsika azy amin'ny lasopy. Raha izay rehetra izay ary ny fomba azo hinanana ny selery dia aleo fantarina tsara amin'izay le soa ataony amin'ny vatany. Ora dokotera Pikaroka hoe ny selery dia sady manadio rà no mampiena ny kolesterol ao amin'ny rà ihany koa. Tamin'izany fikarohana natao izany nahitana fa mety ho an'ireo olona misy rano, izany hoe rano izay tsy ara-dalàna ny selery. Ho an'ny olona misy vato ihany koa ny voany, ho an'ny olona voan'ny goutte, satria araka ny fantatra dia mampivalan-drano betsaka ny selery. Mamporisika ny fitaran'ny lalan-drahany voa ny selery, ary noho izay dia mampiakatra ny habetsahan'ny fivalanan-drano izy, sady manongotra ireo faika na loto toy ny asida urika ao amin'ny rà makany amin'ny pipi. Sady sakafo ny manasitrana ny selery. Ry mpianakavy, mazotoa mihinana selery fa sakafo manadio ny rà izy no mampiena ny kolesterol ihany koa. Tsara ihany koa ny alalàna fa ny sakafo be hena sy ireo sakafo isan-karazany avy amin'ny biby dia mamokatra asidra tafahoatra any amin'ny rà, izay mitarika voka-dratsy betsaka tokoa ho an'ny fahasalamana. Anisan'ny voka-dratsy amin'izany izao ny fiakaran'ny fahaverezan'ny calcium, ny fiforonan'ny vato ao amin'ny taova famanina, ny fitanana ny rano ao amin'ny vatana izay fitazonan'ny rano tsy ara-dalàna zany. Zao anefa ny fihinanan'ny olona iray selery dia afaka manafoana na manala ny fioaran'ny asidra tafahoatra ao amin'ny rà raha mihinana hena le olona. Ny fihinanana selery ihany koa dia manamora ny fanesorana ireo asidra any amin'ny rà makany amin'ny fivalanan-drano. Averina zany fa sakafo afaka manafoana ny asidra tafahoatra ao amin'ny vatana ny selery noho ireo sira mineraly ao aminy.
efa nomenanao ireo fomba azo hinanana azy dia anjaranao no misafidy izay mapetipety ny ankonana. Araka ny fantatra ihany koa dia manana asa mampidina tosidra ambony ny seleria noho izy afaka manitatra ny lalandra. Dia eo koa ilay izy mahabe ny fivalanan-drano. Ka dia amporisihana ireo olona manana tosidra ambony mba hihinana seleria. Ny fanandramana natao tao amin'ny oniversite iray tany Singaporo dia nanambara fa mampiena ny fatran'ny kolesterol ao amin'ny ra ihany koa ny seleria. Ka raha ambonimbony izany ny fatran'ny kolesterol ao aminao dia mihinana ihany koa seleria. Hita fa misy fatrana glucokinina ihany koa ny seleria izay manana asa mitovy amin'ny insuline. Ny insuline moa dia fantatra fa mampidina ny fatran'ny siramamy ao amin'ny ra. Izany hoe mitovy asa amin'ny insuline izany ny fatrana glucokinina ao amin'ny seleria izay natao ho an'ny olona misy diabeta. Tahaka izany koa ny fatrana hydrate de carbone izay atonony tsara ao amin'ny seleria dia mety tokoa ka amporisihana ny olona misy diabeta. Izany ny zo azo avy amin'ity seleria ity dia amporisihana ianao mba hihinana seleria fa sady sakafo izy no fanafody. Ry mpianakavy, mazotoa mihinana seleria fa sakafo manadio ny ra izy no mampiena ny kolesterol ihany koa. Ety ampamaranana dia mahafaly manolotra anao ireo otrikaina hita ao amin'ny seleria 100 grama manta. Ahitana energia natanjaka 4.8 kilokaloria ny seleria 100 grama manta. Ahitana protéine 8.570 grama, hydrate de carbone 2.570 grama, fibre 2.70 grama. Misy vitamine A, vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, vitamine C ary vitamine E ny seleria. Misy calcium ihany koa izy. Ka 4.8 miligrama ny fatrany amin'ny 100 grama na seleria manta. Misy phosphore 5.8 miligrama, magnesium 2.8 miligrama, fer na vy 8.7 miligrama, potassium 7.9 miligrama, zinc 8.3 miligrama ary sodium 7.8 miligrama. Ry mpianakavy, mazotoa mihinana seleria fa sakafo manadio ny ra izy no mampiena ny kolesterol ihany koa. Dia manasanao ary ianao fampiarana aso ny fahasalamany hatreo indray aloha ny fiarahantsika ankasitrahana ny fanarahanao ny AWR. Zo anitra no nanomana ny fandaharana ra-pahasalamana samy makosany teo amin'ny lafiny teknika dia mirary soso fahasalamana samy hotahin'Andriamanitra tompoko. Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny AWR sampana teny malagasy amin'ny alalan'ny Facebook isanandro amin'ity pejy ity AWR feon'ny fanantenana. AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. AWR mitondra fanantenana isanandro ho anao. AWR manolotra ho anao feon'ny fanantenana.
faliana ho antenanay pastora Razafinjatovo na Action Gilbert ny miara-mankalaza n'Andriamanitra amintsika tsiraray avy, ny miara-midera sy ny manome voninahitra ary misaotra azy. Izany tokoa ny tokony ho voalohan-teny ary ho tokony ataontsika voalohany-drindra mandrakariva. Inona ny mameno ny ati-dohantsika? Inona ny mameno ny saintsika? Moa ve mitodika any amin'Andriamanitra ny fandraisam-peo ao amin'izany ati-dohantsika izany. Misy herinaratra ao courant électrique ary izany no ifandraisantsika amin'Andriamanitra. Mety korotana, mety savoritaka koa nefa izany. Raha toka kitikitiantsika sy atoditsika amin'ny zavatra hafa mandrakariva. Izay ny tena tetehany Satana. Izay ny tena imasoan'ilay diavoly fahavalo. Mba tonga ny fandraisam-peo amin'ny ati-dohantsika tsy ifandray amin'Andriamanitra. Ary izany no mahatonga azy indro fa manolotra zavatra be dibe ho jereny masontsika, ho enony sofintsika ary ifampikasokasohany izao vatantsika izao. Ireny zavatra jereny maso, enony sofina ifampikasohany vatana ireny dia indrisy fa mahafinaritra ivelany. To tena ohatra mitondra fahafinaretana ivelambelany satria manohitra ny didin'Andriamanitra araka ny zavatra niatra tamin'ny Eva. Rehefa indro ninana n'ilay azy faranantsara sy ny ratsy izy dia ohatra ny hoe nahiratra ny masony, dia ohatra ny hoe nafinaritra be ny fiainana ka nevinany tranga rehefa aveo faharavana sy fahasimbana, fahafatesana. Ary izany enery mpiaino malala no tsy maintsy ho toyany ireny zavatra mahavariana ny masontsika sy ny sofintsika ifaneraserany vatantsika ireny. Koa avelan'ny Satana ho be dibe eo amintsika ireny mba tsy handraisantsika intsony ny feo avy amin'Andriamanitra. Mametra-panontaniana aminao ary aho, mbola renao ve ny feon'Andriamanitra miteny aminao? Ny antso maika indrindra zay alefan'Andriamanitra amintsika izao dia ilay antso toro-teny nataony Jona mpanao batisa voalohany indrindra, toro-teny nataony Jesosy voalohany indrindra, nataon'ireo apôstôly tamin'ny andro izay nilatsahany fanamasina tamin'izy ireo. Mibebay ianareo fifakaiky ny fanjakany lanitra. Mibebay ianareo fifakaiky ny fanjakany lanitra. Mibebay ianareo ary miverena mba hamonoana ny vahotanareo. Mbola retsika ve izany antso n'Andriamanitra izany zay mentefa ho feo amin'ny fieritreretantsika? Ry mpiaino malala, mampiasa izany feo amin'ny fieritreretantsika izany Andriamanitra. Kanefa vonina ve isika? Vonina ve isika ny andray? Vonina ve isika ny andre izany feon'Andriamanitra izany? Ivavaka ao anao aho amin'izao fandaharana izao. Ivavaka ao anao aho mba hahatonga anao hitodika eo amin'ny zava-panahy. Ny apôstôly Paoly dia miteny eo amin'ny Kolosianina toko 7. Kolosianina toko 7 manomboka amin'ny 1:1 vakitsika aminaran'i Jesosy. Kolosiana toko 7:1 ka hatramin'ny 1:3. Ko raha niarana tsangana tamin'i Kristy ianareo dia katsao ny zavatra any ambony, any amin'ny toeran'i Kristy izay mipetraka eo tanakavanan'Andriamanitra. Saino ny zavatra any ambony fa tsy ny zavatra etỳ an-tany, fa efa maty ianareo ary ny fiainanareo miara-miafina amin'ny Kristy eo amin'Andriamanitra. Raha iseho Kristy fiainantsika dia ara-miseho aminy koa amin'ny voninahitra ianareo. Eninao ve ny feon'Andriamanitra mibitsika amin'ny feon'fieritreretanao? Maneke hiara-maty amin'ny Kristy. Maty eo amin'ny hazo fijaliana Kristy. Kristy izay nanjary vainganota, maty ny ota. Izay no atao hoe miara-maty amin'ny Kristy. Maty ny fitiavana mandainga, fitiavana mamono olona, fitiavana mijangajanga. Amaisikatsika ne, izany maisikatsika. Maty ilay fitiavana andainga, maty ilay fitiavana anao Andriamanitra maro be, hanompo sampy. Maty eo amin'ny hazo fijaliana ilay fitiavana ekoko amin'ny sary vongana, hanompo sary vongana. Maty eo amin'ny hazo fijaliana ilay mampiasa ny anaran'Andriamanitra ao amin'ny afetsifetsena, eo amin'ny fanambakana noho ny fitiavan-tena. Maty eo amin'ny hazo fijaliana ilay faniratsirana ny sabatany Jehova. Izany no antso atao amintsika dia atodika ary ilay feo fieritreretantsika
isaina ny zavatra any ambony ary hikatsaka ny zavatra any ambony amin'ny manofo aman-drahantsika dia miteny mihitsy Job hoe zay terabe ivavy dia tsisy madio na de ray aza. Davida dia niteny manao hoe izaho dia tsy misy tsara ho amiko, tao anatin'ny eloka ny torotoronana tao anatin'ny fahotana ny terahana. Ny apôstôly Paoly dia miteny manao hoe tsy misy marina isika na de ray aza, kanefa raha eketsika ny ho faty eo amin'ny hazo fijaliana miaraka amin'ny Kristy ary asan'ny finoana mahery vaika ao amintsika izany. Dia indro fa mitodika any amin'ny zavatra any ambony, misaina amin'ny zavatra any ambony, mikatsaka ny zavatra any ambony isika tsiraray avy. Ankehitriny aloha dia mbola variana amin'ny zavatry ny tany, mbola miondrika amin'ny zavatry ny tany, ny matimatesantsika dia ny zavatry ny tany. Fa rehefa manaiky hiara-maty amin'ny Kristy isika, rehefa manaiky hiara-vomo amin'ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana isika, izany tena niota izany dia maty. Verimberin'ny apôstôly Paoly io, miara-maty amin'ny Kristy, maty no niota amin'ny alalan'ny finoana ny asa-panavotana nataon'i Jesosy no atateraka an'izany. Eketsika niara-maty amin'ny Jesosy ary avy eo miara-mitsangana amin'ny Jesosy amin'ny fitsanganana ao amin'ny fiainam-baovao. Korintana 2:7-7, raha misy olo amin'ny Kristy dia olom-baovao tanteraka. Izany no katsahan'Andriamanitra, izany no dadiavin'Andriamanitra raha miteny amintsika amin'ny alalan'ny feo miferitreretana izy. Enoho ny feo miferitreretana, enoho izany feo miferitreretantsika izany, fa miteny amintsika amin'ny feo miferitreretana Andriamanitra. Miteny izy ity ny lalana ka izory, ity no tsara ka arao, ity no mety ka ataovy. Mirariana ry mpiany malala dia hiary hivavaka amiko ianao amin'izao vavaka izao. Tompon'Andriamanitra ahy, mpanota manitra tokoa izahay, tsisy madio izay terabe ivavy, tao anatin'ny eloka ny torotoroniny izahay, tao anatin'ny fahotana no ny terahana anay, tsisy marina izay na dia ray aza. Ny maha izahay anay dia feno ota tanteraka. Misaotra anao nefa izay Jesosy, satria nidina teto an-tany ianao ary nanaiko ho faty amin'ny hazo fijaliana, mba hahatonga anay rehetra koa hanaiko ho fatiny amin'ny ota. Ka izahay, maha izahay anay dia ho faty tanteraka, ka hitsangana hiaraka aminao indray izay olom-baovao tanteraka. Miteny eo amin'ny feo miferitretanay ianao, hanekenay izany asa-pamonjena ny tanterahanao izany. Ko ampio izahay hiaino ny bitsika izay ampitanao anatin'ny atodoanay ao amin'ny feo miferitretanay. Ampeo izahay hanaiky andre izany feonao izany miantso anay manao hoe mibebay nareo fa efa akaiky ny fanjakany lanitra, mibebay nareo ary miverena haminona ny fahotanareo. Jesosy malalo, azavelanao ho variana amin'ny zavatry ny tany izahay, fitaka ny zavatry ny tany, tao mampahiratra ny maso vetivety, tao mitondra fafinaretana vetivety, kanefa ny toyany, ny vokany dia ratsy, ny vokany dia fahasimbana, faravana, fahafatesana. Ko ampeo izahay, ampeo izahay hiara-maty aminao eo amin'ny hazo fijaliana ary hiara-mitsangana aminao amin'ny fiainam-baovao. Dia isaina ny zavatra any ambony izahay, hikatsaka ny zavatra any ambony izahay, ho tia ny zava-panahy izahay, ho tia ny teninao izahay, hangetaeta ny fiainana mandrakizay izahay, ary hanao ny tsara, hanao ny sitraponao izahay. Ko mamelama amin'ndrafo aminay mamelany elokahay tamin'ny lasa rehetra. Ko ampeo izahay mba ho maty araka ny tena ny ota, fa ho velona kosa ao aminao Jesosy malala. Dia amin'ny anaranao no angatana izany vavaka izany. Amen. Sambatra mangetaetanao toko mitady mafianao Jeso, ny ato ampoko
fanaiko. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. Tsy efa kely sisave teo avery andanitry ianao Jesoho andrere olona. Tsy efa kely sisave teo avery andanitry iriko Jeso andray aiko. Indro fafantatrao re ny toetrako, tsy miafinaminao re ny lasako. Tsy mananky alofana fa manjenjenantany ity mitady fotsy ity fanaiko. Indro fafantatrao re ny toetrako, tsy miafinaminao re ny lasako. Tsy mananky alofana fa manjenjenantany ity mitady fotsy ity fanaiko. Ity fanaiko. Arena ny fahasalamako. Arena ny fahasalamako. Famelabelarana ara-pahasalamana hitondrana torohevitra mahasoa ahatonga Madagasikara ho faritra manga, ahitana olona salama sy matanjaka ary ela velona. Atolotry ny onjam-peo ny feon'ny fanantenana sy ny ONG Ziksoaba miaraka amin'ny dokotera Iva Ravelson. Manolotra ny arahaba amintsika tsirairay avy indray any an-tokantrano any a, manaraka tsy tapaka an'ity radio AWR ity amin'ny alalan'ity conférence momba ny fahasalamana izay mitondra ny lohateny hoe fantaro ny momba ny sakafo mba ho salama sy ho elavelona ianao. Androantsika dia andro 10 izay mamarana ny conférence izay nataontsika teto. Androany ny lohateny ho raisitsika dia ny hoe sakafo sy ny fahasalamany fo. Ny taova tsirairay avy ao amintsika dia manana ny filany avokoa amin'ny sakafo. Fa androany tsika dia aka ohatra anankiray ny sakafo sy ny fo. Inona ny sakafo ilain'ny ity fotsika ity? Hafa ny sakafo ilain'ny fotsika, hafa koa ny sakafo ilain'ny atidoatsika, hafa koa ny sakafo ilain'ny aty, hafa ny sakafo ilain'ny vavony, hafa ny sakafo ilain'ny taova maro isan-karazany, ohatra ny voan'ny rein zany. Fa androany tsika anao exemple anankiray hoe inona reny sakafo ilain'ity fotsika ity. Zava-dehibe ny mamantatra an'izany. Androany dia te hitondranao anao fanandramana kely. Voay sy sokafo foana ny tananao, mandritra ny adiny ray, ny afaranao de reraka ary tsy hanao an'izany fanandramana zany. Sokafana ny tanana, voaina ny tanana, sokafana ny tanana, voaina ny tanana, sokafana ny tanana, voaina ny tanana. Ny afaranao de hijanona satria ho reraka ianao. Kanefa tadidio fa ny fotsika de manao an'izany zavatra zany nanomboka ny naterahantsika hatramin'ny fahafatesana. Zany hoe miasa tsy mijanona ity fo ity. Ka ity fo ity dia mila sakafo manokana mihitsy izy ity. Ary io fo io dia
misy filana manokana ao aminy ao. Anisan'izany a ny ra zay tonga eo aminy. Ny ra de mety hanentsina ny lalandra ao am fo, ary io ra io mitondra ny otrikaina isan-karazany zay ilainy fo, ary ny otrikaina tena ilainy fo moa zany dia ny acide gras essentiel, ny glucose ary ny vitamine B. Reo zany ny otrikaina tena ilainy fo. Za tsy miteny hoe reo ihany, fa ny tena ilainy zany dia ny acide gras essentiel, ny glucose ary ny vitamine B. Reo zany sakafo tena, zany hoe otrikaina tena ilainy fo. Ankoatra reo dia mila oxygène ihany koa ity fotsika ity. Inona ary ny alimentation, inona ny sakafo tena ilainy fo? Raha tiatsika ho salama ny fotsika, dia ahenao ny finanana sakafo zay avy amin'ny biby indrindrandrindra, zay misy antony atao hoe graisse saturée itony, graisse saturée, na misy an'ireto atao hoe cholestérol ireto. Tokony ahena zany. Raha azo atao foanana mihitsy, tokony tsy hinana hen-javatra tsika, na hen'omby io, na henan'akoho io, na henana inona io. Tsy tokony hinana atody tsika, tsy tokony hinana beurre tsika, tsy tokony hinana fromage tsika, ny glasy isan-karazany. Reny zany de tokony ahena. Tokony ahena satria manaratsy ny fiasan'ny fo ireny. Inona indray zany no tokony ho antsika mba atonga ny fo io asalama tsara? Eo zany tsika dia tokony hinana an'ireo atao hoe acide gras polyinsaturé. Polyinsaturé, misy karazany be de be mihitsy reo acide gras polyinsaturé reo ahitatsika ny oméga 3, ny oméga 6, io moa zany le tondrona amin'ny teny hoe acide linolénique sy ny acide linoléique. Ireo moa zany dia anisan'ny acide gras tena tsy maintsy hoentina amin'ny sakafo mba hatonga ny fotsika hiasa ara-dalàna. Ary rehefa tsy ampy an'ireo ny vatatsika dia manomboka ny fahavoazana isan-karazana. Raha jerena ny pratika dia reto ny zavatra ilainy fotsika. Tsy maintsy mihinana rationna fruit anaky 5 isan'andro isika. Anaky 5. Ary tsy maintsy mihinana plana crudité isan'andro isika. Ary io plana crudité io asina assaisonnena huile d'olive kely moa zany, zay ny tena mahatsara azy. Ary tokony hinana pain complet tsika na pâte complet, ka pâte complète. Fadio ny mihinana pain blanc. Akanefa zay ny zavatra hitatsika eny ampivarotra eny, pain blanc ny ankamarony. 0,1% ny mofo eny an-tsena ihany no atao hoe pain complet. Fa ny ankamarony dia saika pain blanc daholo na pâte raffinée ihany koa. Tokony ahena ny siramamy, tokony ahena ny sira. Ajanona tanteraka ny taba, na ny sigara, ny paraky, ny kafe. Ary tokony anao fanatanjahantena adiny ray sasany intelo isan-kerinandro isika. Zay no mahatsara ity fo ity. Ahoana ny aretina? Tena be de be ny aretina mety mahazo ny fo. Androany tsika aka aretina ray. Aretina ray fotsiny ny raisitsika. Raha ohatra moa manana fotoana dia azontsika atao ny miresaka aretina hafa. Ny aretina resantsika androany dia ny atao hoe infarctus de myocarde. Inona ty infarctus de myocarde ty? Tsentsina ny lalandra mankao amin'ny foa, de vokatra n'izay fahatsetsehman'ny lalandra zay dia lasa miena ny fahazahoan'ny fo ny raha zay ilaina. Ary rehefa miena ny fahazahoan'ny fo ny rano zay ilaina dia miena ny oxygène. De rehefa miena ny oxygène ahazon'ny fo de lasa lo ilay fo. Lasa lo ny ampahan'le fo. Mbola velona le olona fa lo ny ampahan'ny foany. Ka izay ny atao hoe infarctus de myocarde. Inona ny antony mahatonga nyty aretina infarctus de myocarde ty? Ndraindray tsentsina le lalandra madinika atao hoe coronaire zay mamatsy ny fo.
io le atao hoe artérosclérose ary io a dia lasa tery ilay lalandraha ary lasa miridiridy zany hoe lasa dura ilay lalandraha ary misy vaingandraha ao anatiny. Inona ary a ireo sakafo izay ilainy zany olona zay manao infarctus de myocarde zany na aorinan'ny crise ny infarctus de myocarde? Ny ilaina voalohany dia ny fruit. Io voankazo io dia mampiena ny fahalovanyireo ampahany fo zay tsy nahazo oxygène zay tsy nahazo raha. Ohatran'izany koa ny légume sec, satria ina ny légume sec dia feno fibre ary misy vitamine B, BDB ao anatin'ilay légume sec. Ary aza adiny mihinana crudité satria ny crudité dia ahitana vitamine BDB sy ahitana élément phytochimique BDB. Ny olona zay tsy mpihinana crudité dia miakatra de miakatra mihitsy ny riska ny ahatonga an'izany aretina atao hoe infarctus de myocarde zany. Eto de mba iresaka kely mikasika an'ity voankazo kely ray ity natao hoe voaloboka. Ny voaloboka no anisan'ny voankazo tsara indrindra zay tokony hohanina indrindrandrindra ny voaloboka maina raha ohatra ka te hiady am'izany atao infarctus de myocarde zany satria ina ny antony? Ity voaloboka ity a dia manatsara mihitsy ny fahafahana miaro ny fo. Moramora mihitsy zany miaro ny fo rehefa mihinana voaloboka isika. Ka ny fomba fanaovana azy dia andao anao jus-na voaloboka ary lay jus-na voaloboka hoanitsika ny ranom-boaloboka fa hoanitsika koa le faikamboaloka. Tsy arina zany faikan'le voaloboka fa iny faikany iny mihitsy no ahitantsika ireo singa izay miaro ny fotsika manoloana ny fahalovany fo. Ny soja dia anisany manana n'lay protéine ngeza be zay miaro amin'ny lalandra eo amin'ny fo. Ino moa izy io le atao hoe isoflavone. Ity isoflavone ity zany a anisan'ny fampiasa mihitsy any amin'ny hôpitaly rehefa manao traitement ny manao fanasitranana ny olona tratran'ny infarctus de myocarde. Eto de misy sakafo anankiray zay hitatsika matetika eny an-tsena eny dia ny petit pois. Ny petit pois dia anisan'ny sakafo tena tsara ho an'ny fo mihitsy satria ny petit pois de tsy misy graisse mihitsy, tsy misy tavin-javatra mihitsy ao aminy ao ary tsy ahitana sodium firy ao. Kely ny sira ao anatin'ny petit pois. Kanefa ity petit pois de tena ahitana vitamine BDB mihitsy ary tena ahitana minéral BDB. Zay mahatonga ny petit pois anisan'ny sakafo tsara ho an'ny olona zay tratra ny infarctus de myocarde. Ary za de mampirisika mihitsy minana petit pois manta. Atao hoe petit pois manta ray sotro ohatra ny anjaranao androany. Tsy hoe ihinana petit pois de ray kapoka manta de manjary arary kibo ndray fa ray sotro na hatramin'ny 2 sotro no hoanina fa tena isy vokany tsara mihitsy izany zavatra izany. Ny anisan'ny sakafo anisan'ny tena tsara ihany koa amin'ny ho an'ny fo dia ny fraise. Io fraise io dia manana fafana miaro ny fo amin'ny alalan'ilay atao hoe antioxydant. Zany hoe manana antioxydant be mihitsy ity fraise ity ary manatsara ny fivoarana tsikelikely an'ilay aretina atao hoe artérosclérose. Averiko ny mandeha ny artérosclérose dia fahatsentsemana tsikelikely miandalana ny lalandra vokatry ny tavy zay mipetraka ao anatin'ny rindriny lalandra. Ka ny fraise dia anisany sakafo zay manala an'ireo tavy ireo. Io moa zany efa niteneniko tany amin'ny fandaharana tany aloha zay nataoko tany rehefa tonga ny famadina de avy le finanana vary be menaka. De rehefa mihinana le vary be menaka de vetivety de mandry le menaka de feno raha imity tavikena mandro moa zany eo anatin'ny lanilany eo de kofina amin'ny sotro mihitsy izy reny. Kanefa tiany tsara ho fantatra lay menaka mandro eo amin'ny lanilany azonao kofina amin'ny sotro fa ny menaka mandro eo anatin'ny lalandra tsy azonao kofina amin'ny sotro. Ka zay ny antony mahatonga antsika tokony hihinana ny sakafo natoraly fa
hampiena ary tokony anafoana mihitsy a ny fihinanana sakafo avy amin'ny biby indrindraindrindra fa ireo biby zay feno atavezana tena zavadoza rehefa hinan-kena ihany ianao de andana mihinana omby mahi na hena mahi tena le mahi kely reny no haniny fa raha fihinanana andreo hena matavya dia tsy ahasoa velively ny vatatsika tsirairay avy zay zany ny amin'iny fraise iny fa be debe ireo sakafo zay ilaitsika anisan'izany ny pois dia anisan'ny voamaina anisan'ny voanjavatra zay tena tsara mihitsy a satria riche en graisse polyinsaturé izy io a sady misy folate be debe ao anatiny a misy vitamine be debe koa ao anatiny ao ary rehefa mihinana any pois io tsika dia satria be mihitsy ny tany siratsiraka ao anatiny ny atao fibre alimentaire zany nresana dia mampiena ny absorption ny cholestérol zany rehefa mihinana pois zany tsika dia tsy afaka miditra ao anatin'ny vatatsika ny cholestérol zay zany zavatra azo resana ny am'ty pois ity ka ho an'ny olona izay manana olana am'ty infarctus de myocardia dia tsara mihitsy zany ny mihinana pois anisan'izany ny huile d'olive ny huile d'olive dia anisan'ny menaka zay anisan'ny tsara indrindra ho an'ny olona zay manana ny olana mikasika ny arteriosclérose sy ny infarctus de myocarde ka mahereza mihinana huile d'olive ohatra hoe mihinana huile d'olive ray sotrikely isan'andro ianao marina fa lafo ny huile d'olive fa tsara ho amin'ny fahasalaman'ny fo izany anisan'ny sakafo anankiray zay tena ilaina ihany koa ary tena mafinaritra mihitsy ny miresaka azy dia ny tongolo gasy na ny io tongolo gasy moa zany dia ahitantsika an'ilay principe actif atao hoe alicine ny ao anatiny io alicine io dia manana asa be debe mihitsy amin'ny vatany olona anankiray indrindra fa amin'ny fosiny ra inona ny asany mampiena ary mampiala ny olona tsy ho tratra ny oxydation an'ireo lipoprotéine zany hoe tsy lasa rouillé zany nyray protéine sy ny lipide ao anatin'le olona noho ny finanana n'ilay tongolo gasy ary eto de tiako ny teny efa tongolo gasy manta no hoantsika fa tsy misy dika ny tongolo gasy zay hoantsika raha ohatra ka nandrahona na ny endasina marina fa manitra be le izy rehefa endasina sy andrahona fa tsy misy dikany mihitsy irendretrarehetra eny alao mihinana tongolo gasy manta kepohana miaraka amin'ny sakafo zany a zay ny tena mahatsara azy ary io tongolo gasy io zany a no mampiena ary mampitsahatra ny fitombony lay menaka mandry ao anatin'ny lalandra ary io tongolo gasy io ihany koa mampatsora ny rany olona zay ny antony mahatonga ny dokotera maro manome ny olona zay misy tension an'ty tongolo gasy ty satria lasa matsora kokoa le raha ary moramora mikorina de tsy miasa mafy ny fo ary tsy miakatra ny tension zay zany mikasika an'ireo karazana sakafo izay ilainy fotsika mba hatonga nyty fotia ho salama tsara dia maro moa zany ny azomena fa ajanontsika eo a ny ity conférence ity raha misy moa aminareo manana fahalianana de maro ny boky a zay azo vakina tsara mihitsy manana fotoana mihitsy ianao mamaky azy a ahitanandreo karaza-tsakafo rehetra sy ny mombamomba azy a ary ny zavatsoa hoentiny sy ny zavatra mety ho zavadoza hoentiny arakaraka ny fomba hinanana azy a sy ny nandrahoana anazy a sy ny fampiasana anazy a sy ny nazahoana anazy a natongavan'le sakafo teo amintsika zay zany ny conférence iriko hitondra fahasoavana ao anao izay 10 andro zay niarahantsika niaraka teto tamin'ity conférence mitondra lohateny fantaro momba ny sakafo mba ho salama sy ho elavelona ianao amin'ny manaraka atsika dia mbola nomana conférence ho anao ako fa tsy voatery ho sakafo ihany a fa mbola fotoana manaraka zay a ny laran-tariby moa zay ny azahoana ny tena koa dia 034 39 415 28 034 39 415 28 na ny 033 12 261 77 manao ny mandra-piona amintsika tsirairay afy veloma tompoko
akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'y awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Mbola faly miarabanao amin'ny dianio ity ny fiadanan'i Jesosy eny eo aminao. Hanohy ny finarantsika indray isika koa manasanao hivavaka. Rainay masino, isaoranay ianao noho ny fitahinao anay, mbola afaka mianatra ny teninao indray. Misaotra ny amin'ny teny fikasana, fa niraka ny fanahy masina ianao, mba hampiaiky anay ny fahamarinanao. Koa mino izahay, fa hitarika anay ny fanahy masina ao anatin'izao fianarana ataonay izao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mbola ny loha hevitra hoe ny zava-miafina ny filazantsara no ianarantsika. Efa nahita zava-miafina roa sahady isika, dia ny fatokinan'Andriamanitra sy ny fanomezam-boninahitra azy, na dia misedra olana aza isika, toy ny fanagadrana izay nahazo an'i Paoly. Nahita ihany koa isika fa anisan'ny zava-miafina ilay fampiraisana nataon'i Jesosy, ka nahatonga ny fiangonana tsy isy fanavakavahana intsony toy ny jiosy sy ny jentilisa. Ary tena ilaintsika ny miaina izany fiainana tsy manavakavaka izany. Ny andininy fototra izay ifantohan'ny finarantsika moa dia izay hita ao amin'ny Efesianina 4:7, andininy 20 sy ny 120. Efesianina 4:7, andininy 20 sy ny 120 manao hoe: ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatahintsika na heverintsika aza, araka ny hery izay miasa ato amintsika. Ho azy anie ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'i Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka farany indrindra, mandrakizay. Amen. Ary androany isika dia handinika lohateny kely iray manao hoe: ny fiangonana mpanambara ny fahasoavan'Andriamanitra. Ny fiangonana mpanambara ny fahasoavan'Andriamanitra. Inona ary zany ilay fahasoavan'Andriamanitra izay ambarany fiangonana? Manasanao mba hamaky ny Efesianina 4:7 dia ny andininy 7. Efesianina 4:7 dia ny andininy 7 manao hoe: izay nanaovana ahy ho mpanompo araka ny fanomezany fahasoavan'Andriamanitra, izay nomena ahy araka ny fiasan'ny heriny. Mario tsara fa mafisin'ny Paoly indray eto fa mpanompo araka ny fanomezany fahasoavan'Andriamanitra izy. Io fanomezana io, tahaka ny filazantsara ihany, dia tsy nomena noho ny fahamendrian'ilay mandray azy tsy akory, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Asongadin'ny Paoly io teboka io amin'ny filazany ny tenany ho kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra, eo amin'ny andininy 9. I Paoly no kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra. Koa raha mandinika ny fiainan'ny Paoly isika, dia mahita fa misy fivoarana mahaliana eo amin'ny fandraisan'ny Paoly ny tendany. Hita izany rehefa dinihana ireo epistily nosoratany araka ny fotoana nanoratany azy. Tany aloha ao amin'ny Galatiana 1:1 dia mitaky ny andraisana azy amin'ny maha apôstôly voatendran'Andriamanitra azy Paoly. Ary taorian'ny Galatianina taty aoriana
dia voalazany fa ambany indrindra amin'ny apôstôly sy tsy mendrika atao hoe apôstôly no ilazany Paoly ny tenany ao amin'ny Koritianina voalohany 5:7. Eto indray ao amin'ny Efesianina 7:9 dia kely noho ny kely indrindra amin'ny olona masina rehetra no fahitany Paoly ny tenany, ary farany dia lohany na ny ratsy indrindra amin'ny mpanota no anorotsiritany Paoly ny tenany ao amin'ny Timoty voalohany 1:5. Izay no fivoarana mahaliana hitantsika teo amin'ny fijerin'ny Paoly ny tenany. Mia mahatsapa ny tsy fahatanterahany i Paoly. Angamba izany fizotry ny fisainan'ny Paoly izany no mahatonga ilay fanambarana nataon'ny mpanoratra kristianina iray hoe arakaraka ny anakekezanao an'i Jesosy no maika isehon'ny tenanao betsiny kokoa eo anatrehanao, satria mia mazava kokoa ny fahitanao ara-panahy ary ny kilemanao koa ho hita mifanohitra indrindra amin'ny toetran'i Jesosy tsy misy tsiny. Izany no soratan'i Ellen White ao amin'ny boky iray mitondra ny lohateny hoe ny dia ho eo amin'ny Kristy takila 470. Dia tohizan'ny Paoly indray ny teniny ao amin'ny Efesianina 7:10. Hoy izy: mba ampahafantarina ireo fanapahana sy fahefanany an-danitra amin'izao ankehitriny izao ny mahamaro samihafa ny fahendren'Andriamanitra amin'ny fitondrany ny fiangonana. Iza moa ireo fanapahana sy fahefanany an-danitra zay ambara eto ireo? Na dia tsy milaza ny toetra ireo fahefana ireo aza ny Efesianina 7:10, dia azo heverina ho fahefana ratsy izy ireo, araka izay voalazan'ny Paoly amin'ny antsipriany kokoa ao amin'ny Efesianina 4:9 sy ny 12. Raha izany no izy, ny fiangonana izay mampikambana ny jiosy sy ny jentilisa, vahoaka roa izay nisaraka tanteraka fahiny, dia manjary fanambarana manakoampy eo anatrehan'ireo fanapahana sy fahefanany an-danitra ireo, izay ny fanapahany demoni ny amin'ny drafitr'Andriamanitra ho amin'ny ho avy, dia ny hanangonan'Andriamanitra ny zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny ety an-tany, araka ny voalaza eo amin'ny Efesianina 1:10. Fantatra izy ireo izao fa andalam-pahatanterahana ny planin'Andriamanitra ary azo antoka ny hafaran'izy ireo. Ny toetry ny fiangonana miray hina sy miray saina ary manana fo mahitsy no famantarana ny faharesen'ireo fahefana ratsy ireo amin'ny farany. Inona ary izany no ampianarin'izany antsika? Arakaraka nanekekezan'ny Paoly an'i Jesosy no nahitany ny fahotany sy ny fahalemeny. Mba manao hoana izao sy ianao? Move mahatsapa fa tena mpanota ianao? Tena mahita ny kilemanao ve ianao? Sa variana mijery ny any hafa? Rehefa ny anao no hitanao, dia ho mora aminao ny hiraina sy hiraisaina ary hadio fo amin'ny olona rehetra, na io eo amin'ny fiarahamonina misy ianao, na io any amin'ny fiangonana misy ianao. Tsy hanana olana ianao amin'ny fifandraisana amin'ny olona rehetra manodidina anao. Koa raha ekeninao ny hijeran'i Jesosy androany ka atsapa ny fahotanao ary anekenao ny hiaiky ny fahotanao amin'i Jesosy, raha ekenao ihany koa ny iraina sy iraisaina ary adio fo amin'ny olona rehetra, dia manasanao ao mba hivavaka. Tianao Jesosy ary te hanamboatra anao izy mba hahafahanao hiara-monina amin'ny olona rehetra, na eto an-tany na any amin'ny fiainana mandrakizay. Hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitra, misaotranao manokana izahay ny amin'ny teninao
izay tena mampianatra anay. Ampianaro izahay mba hanakaiky an'i Jesosy hatrany ary ahita ny fahalemenay ihany koa. Ampianaro izahay mba hanana fo madio sy fo mahitsy ka iraiina sy iray fo amin'ny olona rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ny namanao Rijamory no niaraka taminao teto ary mbola manome fotoananao indray ho amin'ny fizarana manaraka. Hitahinao aneny Tompo. Amen. Adventist World Radio, The Voice of Hope. Radio feony fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpoana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.